dia andeha nahafako zany andeha nahafako dia ahoana mifanarina fako andeha nahafako tsika tsy hoe ampianatra nahafako koa fa fomba hafakely mifanarina fako hafakely mifanarina fako aty dia bon ndao azy mangotsikotsika tongotra eto zany sy reto voilà dia mifanarina ndraika dia alana ny bouchon dia alefetro bouchon plastique eo izy ity zany alako ny bouchon ity dia alefako ato dia tia ity zany ity ritsany plastique ity mavomavo ty dia maitsomaitso ty tavoangy ty koa alana ny bouchon tak any satria ny olona rehetra manao an'izay dia manao an'izay koa ny tena fanajana ny hafa zay zany le fiarahamonina rehefa miaina amin'le fiarahamonina misy fanajana ianao dia manaraka an'le lalàna voilà dia ty koa manala bouchon ianao dia alefato dia ty alefato le mafimafy plastique ty koa bouchon tsy haiko inona mampiasainy zareo an'le bouchon fa plastique dia tsy haiko ty rehefa plastique non ty c'est un bourtre plastique dia ohatr'izay ty zany efa misy fatony ty fatorana miala quelques centimètres izy dia fatorana lasan'izay ataotro koa satria izy isandraisan'le olona anazy dia tiantsika eo zay voilà donc efa mandeha am'le recyclage daholo le izy recyclena le izy dia ato ny tavoangy ty voilà voilà ohatranao nahatratra ny farany